Fa tapaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny tanterahana omaly ny tetikasa volavolan-dalàna makasika ny famerana ny karama farany ambany eo ampidirana miasa na ilay antsointsika hoe SME izany eo ihany koa ny fanterana eo amin'ny asa amin'ny sokady tsirairay noho izany indrindra ary dia nahitana fiakarany hatramin'ny 7.7 isanjato io SME io eo anivon'ny sehatra tsy miankana izany dia niakatra hatrany amin'ny 3.4 lasirahetsy izany raha toka 3.3 lasirahetsy ariary izany teo aloha eo amin'ny sehatry ny fambolena io resaka io nahatratratra any amin'ny 10.4 lasirahetsy kosa izany SME izany eo amin'ny sehatra ankoatra ny fambolena raha toka 27.3 lasirahetsy izany teo aloha tao aorianany antsoavy nataon'ny filohan'ny repoblika makasika ny fanavaozana ny karaman'ireo mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankana moa dia noraisina io fanapahan-kevitra io nanomboka ny 17 volana febroary lasa teo no noeritreretina ny nampiakarana ny karama ho an'ny sehatra tsy miankana azo heverina izany ny anatanterahana ilay antsoina hoe rappel na ny famenona ny karaman'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankana amin'ny fandoavana indray ny karaman'ireo mpiasa. Makasika ny fitaterana kosa ary dia foana ny fanampiana na ny subvention izay nomena ireo fiara-pitatitra mivondrona ao anatin'ny UCTU raha nambaran'ny ministra ny fizahantany ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ulrika Andriatina etsakilany nefa ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny UCTU tsy mahalala akory ny fanafoanana io fanampiana azy ireo io toy izao ny tati-baovao entin'ny Kilarios Nancy eo amin'ny sary ny Mamra Somaifo. Mifaranatra ny fanampiana subvention an'ireo mpitatitra raha tokony aharitra herintaona izany fanampiana izany ho an'ny mpitatitra amin'ny renivohim-paritany enina miampy an'Antsirabe. Enim-bolana monjy ireo mpitatitra no naharay ny fanampiana ary izao izy tapitra izao hoy ny ministry ny fizahantany, ny fitaterana ary ny famantarana ny toetry ny andro Ulrika Andriatina. Tsy mahafantatra izany fanafoanana izany anefa ireo mpitatitra raha ny fampiresaka taminay androany. Misy ny filazana hoe tapitra tanteraka ny subvention namenanareo mpitatitra efa mahafantatra an'izay. Tena mbola tsy mahafantatra an'izay mihitsy azao fa hoe subvention zany dia mbola mitohy aloha hatreto. Tamin'ny volana Jona 2024 ireo mpitatitra no nahazo fanampiana farany, misy koa ireo izay tsy nahazo mihitsy. Tena mbola tsy nazaira mbola tsy mahafantatra mihitsy io hatray izany tena farany fa izy io mantsy rehefa nandefa an'io zareo dia malefa ny tsikelikely le izy na le mahazo tsy mahazo raha tsy fantatra hoe izy any nahazo izy any tsy nahazo amin'le mpikambana satria le izy tsy tonga dia fantatra hoe hatreto no nahazo fa dia alefa ny tsikelikely hoe 2 mois 3 mois dia na le olona tsy mahafantatra hoe nahazo ave sa tsy nahazo amin'ny farany. Vola mandidina ny 2.4 ariary no tokony omena ny fiara iray isam-bolana. Misedra olana betsaka ny mpitatitra eo amin'ny faharatsian-dalana, ny fitohanana lavareny izay mandany solika ary niakatra 20 ariary ny voalohan'ny volana teo ny vidin'ny gazoal. Mety mbola hiakatra koa amin'ny volana May raha ny loharanom-baovao azo avy amin'ny OMH, tsy izy kosa ny fiakarany saran-dalana. Amin'ny resaka frais ngamba aloha mbola tsy nieritreritra hoe ampiakatra frais zany mpitatitra aloha hatreto satria raha malalaky fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa mbola mety ho tasonina amin'ny 700 any angamba aloha hatreto. Ny tale jeneraly ATT izay nilaza fa efa mandeha ankehitriny ny fandoavana ireo ambiny fanampiana. Fantatra fa hisy ny fivoriana izay ho tanteray ny tompon'andraikitra avy amin'ny ATT sy ny UCTU raha ampitso.